Iafa le miarabantsika indray namoaka n'ity boky ity moa zany ny mpampianatra eto amin'ny gasy mahay mamaky baiboly dia mazava ho azy itsika zay mpanatriky na afaka mividy na tsy afaka mividy dia itsika no mena ino moa zany mena tombony kokoa ahitany ao anatiny hoe inona ny ao anatiny. Dia ity zany no zavatra ho ifampiresahantsika androany eo amin'ny 70 pejy 100 pejy latsaka kely eo ty tsy vita ao anatin'ny adiny 3 tsy vita ao anatin'ny adiny 5 akory ary fa fitinitsika izy zany mba azahoanareo hoe inona ny tena tanjona amin'ilay hoe vokatry ny mahalalan'Andriamanitra. Zay zany no zavatra ho jerentsika androany hoe ny vokatry ny mahalalan'Andriamanitra. Mipetraka fotsiny mihitsy le teny hoe mahalalan'Andriamanitra dia efa misy kristianina tonga dia efa hoe tsy anay zany, tsy ilaiko zany, efa haiko zany, tsy milan'izany satria ny zavatra misy dia ampifanoherin'ny kristianina foana ny resaka fahalalana sy ny resaka fankatoavana. Ho an'ny kristianina io na gasy io na inona io dia ny zava-dehibe dia fankatoavana. Ary marina zany, tsy diso zany, fa no mampifanohatra ny fankatoavana sy ny fahalalana eo no olantsika. Dia eo le zavatra tiana ampitaina amintsika androany zany hoe io hoe tsy maintsy mifanohatra. Fa ny antsika kristianina zany tena ohatr'izay foana tsy zavatra tena hoe afaka miaraka zany fa rehefa ty dia ty ihany aloha. Rehefa miteny hoe katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia tonga dia miteny foana ny kristianina dia tsy hiasa tsony zany zay, satria hoe fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany aloha dia hoe ay tsy miasa tsony zany no fampianarany hoe tsy miasa tsony io. Rehefa miteny hoe ny Andriamanitra dia tsy refesy mandidy ary fahasoavan'Andriamanitra daholo ny zavatra rehetra satria Andriamanitra mitondra ny zavatra rehetra, dia efa ozy kristianina ay dia tsy manao ninina tsony zany. Mandeha indray hoe rehefa any am-piasana izy dia miasa ohatran'ny mpiasa rehetra dia manao zay fanaon'ny mpiasa rehetra na mpiasa-panjakana io na mpiasa inona tsy zay. Fa rehefa any am-piangonana izy dia any izy tena kristianina tsara, Andriamanitra, Jesosy mipetraka tsara, zay foana ny tononona. Fa rehefa any am-piasana dia tsy miditra amin'izany mihitsy. Ohatr'izay foana tsika zany ny zarazaraintsika ohatr'izay le izy fa tsy haintsika mihitsy ny hoe misy zavatra fiainana ray manontolo anie ny fiainana kristianina fa tsy fiainana mizarazara ohatr'izany. Zay le izy. Dia rehefa mamaky baiboly ny kristianina ho tena ny akamarony mihitsy rehefa mamaky baiboly ny kristianina dia tsy te halalan'izany Andriamanitra zany mihitsy, tsy te halalan'Andriamanitra fa ny mamaika anazy dia hoe inona ny tokony ataoko, inona ny tsy tokony ataoko. Dia zay le teneniko foana hoe zay ny tsy tokony atao voalohany indrindra io fanontaniana io. Dia le teniko farany zao tsisy naheno mihitsy hoe zay ny tsy tokony atao voalohany indrindra. Zany hoe ilaina ihany le tokony atao sy tokony atao fa misy zavatra mila fantarina aloha hoe iza le Andriamanitra ifandraisanao. Ny olonantsika zany rehefa mivavaka mihitsy tsika ianao mamaky baiboly dia ny antony ivavahantsika ho atsika zay efa tsy zany. Ny antony ivavahanao dia azahoanao valim-bavaka, raha pikely izy dia azahoanao fitahiana. Ny antony ivavahanao tadiavanao hoe inona ny tokony atao, inona ny tsy tokony atao dia mba tsy hahatonganao bedin'Andriamanitra raha ohatra ka manao zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ianao. Zay todika aty amintsika tsika nivon'izao tontolo zao ianao nivon'izao tontolo zao dia Andriamanitra no natao hanampy ianao. Zay foana ny fiainan'ny kristianina amin'ny ankapobeny. Dia hianatra maky baiboly tsika, inona ny tena resahan'ny baiboly. Dia ity zao ilazako an'le hoe ampifanoherin'ny kristianina foana ny resaka fahalalana sy ny resaka fankatoavana. Dia ity tena misy ohatra anankiray ngeza be mihitsy izay ataoko hoe citation tena tian'ny akamaroan'ny kristianina
raha mbola tsy narean'ity anao raha efa narean'ity anao dia anisan'ny citation tianao ty zao le izy hoe une gramme d'obéissance vaut mieux qu'une tonne de connaissance zay ny olona be mihitsy hoe aleo mankatoa an'le kilto zay manana fahalalana ngeza be tsisy ilaina azy be de be no miteny an'izany hoe aleo une gramme d'obéissance que une tonne de connaissance tsisy ilana n'izany hoe manana fahalalana be de be zany ianao fa rehefa mankatoa ianao na kely ary zay kely hainao ihany io ihany ny akatoavo izy ny olona nefa io zany ny ainga tamin'ity tenin'ny Ralph Waldo Emerson ty izy ny tena namoaka ny teny voalohany Ralph Waldo Emerson hoe une once d'action vaut mieux qu'une tonne de théorie tovitovy ihany le izy une once zany tena le zavatra farankely maivana indrindra dikan'izany aleo manao zavatra toy zay be théorie fotsiny zay no tiany Ralph Waldo Emerson ilazana azy hoe aleo manao zavatra toy zay be théorie fotsiny de avadika ny kristianina io de raisy loatra an'io ihany hoe aleo mankatona de kely fotsiny raha fakatoavanao toy zay manana fahalalana ngeza be tiako lazay neto zany de ampifanoherina le izy le fahalalana sy lay fakatoavana nefany ny olana amin'io de tsy biblika mihitsy io le any Emerson le amin'ny Emerson izao le izy amin'ny fiainana tokoa zao mipetraka hoe alao manao zavatra fa ny olona be théorie fotsiny zany tena tsy makay zany zay le ny Emerson fa ny baiboly tsy miteny an'izany ny baiboly de manohatra an'io mihitsiny amin'ny Jakoba 2:10 ny Jakoba 2:10 zany de miteny hoe na iza mitandrina ny lalàna rehetra nefa diso amin'ny ray loha de meloka amin'izy rehetra lay fiteny eto ambany de miteny hoe na kely fotsiny ara ny hainao iny ankatoavina aloha rehefa mankatoa amin'ny kely ianao de fa mety de fa zay ny tsara fa aza miraharaha fahalalana zany de eo ny olana rehefa tsy miraharaha fahalalana ianao de diso amin'izay satria ny tenin'Andriamanitra de miteny hoe na une tonne raha fakatoavanao une tonne fa 1 grama fotsiny tsy vitanao no nakatoa azy de diso amin'izy rehetrarehetra ianao azontsika ve le zay le olana am'le hoe tsy manana fahalalana tsy mila fahalalana fa mankatoa fotsiny ny tenin'Andriamanitra de na une tonne raha ny obéissance anao 1 gramme fotsiny désobéissance de mitovy amin'ny olona tsy nankatoa ihany ianao zay no mbarany tenin'Andriamanitra zay mahatonga hoe tsy misy nofa marinina amin'ny asan'ny lalàna eo anatrehana de tia koa anankiray anoheran'ny olona ny fahalalana Korintiana 1:9 hoe ny amin'ny enaterina amin'ny sampy de fantatsika fa manana fahalalana sika rehetra ny fahalalana de mampieboebo fa ny fitiavana no mampandroso dia zany tsy ilainy zany fahalalana zany aza mba miditra amin'izany resaka fahalalana zany hoe mahalala an'Andriamanitra zany toa de tsisy malalaka be ny seza rehefa mahalala an'Andriamanitra satria tsy ilainy zany fahalalana an'Andriamanitra zany satria hoe manino mampieboebo zany zay mihitsy moa le fomba famakiana baiboly ny fitiavana ihany no mampandroso ka rehefa fitiavana ka ny lehibe indrindra de mampandroso tokoa le izy valitsika iny rehefa aveo fa tizatsika ihany aloha le resaka hoe ahoana ny lazain'ny baiboliny amin'ny resaka fahalalana Filipiana 2:10 akariko kely eo ambony eo le izy azahoantsika n'le tontolo mandikina vakiko kely ny 15 aloha vakiko amin'ny DM ny makiko azy eny tokoa fa ataoko fatiantoka avokoa ny zavatra rehetra noho ny mahambony indrindra ny atsaran'ny fahalalana ny Kristy Jesosy tompoko no izy no anaovako fatiantoka ny zavatra rehetra ka ataoko taimboraka reny mba azahoako ny Kristy zay ho an'ny Paoly zany de ny fahalalana ny Kristy no azy no ngeza indrindra
ary ataon'ny fatiantoka daholo ny tombontsoa maolombelona anazy rehetra le hitantsika teo aloha hoe eo ambon'io zany hoe hebreo avy amin'ny hebreo raha araka ny lalàna dia tsy manatsiny raha araka ny fomba dia nanohatra ny fiangonana sy ohatrany fa ataoko taimboraka ireny zavatra ireny ozy izy a noho ny mahambony indrindra ny atsara ny fahalalana ny Kristy ny zavatra ambony indrindra zany ho an'ny Paoly dia ny atsara ny fahalalana ny Kristy dia tonga amin'ny andininy fahafolo amin'izay tsika ny andininy fahafolo dia ozy izy ny aniriko dia ny mankatò evelona zay ny aniriko dia ny alalako ny Kristy ka hatsapako ny herin'ny fitsanganana ho velona sy ombonako fijaliana aminy amin'ny anahafako azy amin'ny fahafatesana. Zay ny zavatra irin'ny Paoly, tokana irin'ny Paoly ny alalan'ny Kristy. Ny alalan'ny Kristy. Dia ino mahalalan'ny Kristy io, ino ilay mahalalan'Andriamanitra io? Jaonina toko 7:7 Jaonina toko 7:7 dia milaza hoe ary zao ny fiainana mandrakizay dia ny mahalalanao Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy zay ny rahanao. Zay ny le fiainana mandrakizay mba fantatsika ve zany hoe zay mino ahy dia manana fiainana mandrakizay. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra zao tontolo zao nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa alalan'Andriamanitra marina sy Jesosy Kristy ny rahanao. Zany eny ndika eniny samy Jaona no manoratra an'io tsy mifanohatra mihitsy zany fa ndikany hoe fiainana mandrakizay dia ny mahalalan'Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy zay ny rahany. Zay ny fiainana mandrakizay. Ary be dia be ny boky zay miresaka an'io. Miresaka an'io mahalalan'Andriamanitra io. Zay ny mahatonga ny hoe ara-pitsipitenenana dia tsy nitombona loatra ty teny ty fa fananiana zany araka ny fitsipitenenana dia hoe vokatry ny fahalalana an'Andriamanitra. Zay ny tokony ho izy. Ny vokatry ny fahalalana an'Andriamanitra zany hoe aorianany vokatry ny dia anarana an'eo fa tsy matoateny. Fa fananiana mihitsy no napetraka le hoe mahalala an'Andriamanitra. Zava-dehibe le mahalala an'Andriamanitra. Anisan'ny boky nanamarika anahy indrindra efa 40 taona lasa zay ity bokyny James Packer ty hoe connaître Dieu, mahalala an'Andriamanitra. Iny lazako antsika hoe tena anisan'ny zava-dehibe zany mahalala an'Andriamanitra zany. Dia zay no natonga ana tery amin'io hoe ary misy dikan'izany mahalala an'Andriamanitra zany dia tsy io le boky soratana zany na hoe nalaina avy amin'io fa nivokatry ny mahalala an'Andriamanitra no ny soratana. Ty boky voaingana an'i Paul Washer, Knowing the Living God, mahalala ilay Andriamanitra velona efa voadikan'ny 3e amin'ny teny malagasy io. Le boky le vokatra mahalala an'Andriamanitra sy ty dia samy amidy etsy eny etsy dia raha te halala an'Andriamanitra ianao dia afaka manjifa anazy. Raha tena te halala ianao dia very tsara fa tsy mividin'io mihitsy akory no halalanao an'Andriamanitra satria fiainana mandrakizay zany mahalala an'Andriamanitra zany. Dia tsy mividin'io mihitsy akory no halalanao azy. Ty koa voaingana tany saina kely ao anatin'le boky teo ahoana no ahafahana malala momba an'Andriamanitra ny Sproul. Hitanareo misy mpanoratra ingeza be ohatra zany dia samy mamoaka ny atao hoe mahalala an'Andriamanitra. Dika zavatra ingeza be mihitsy zany atao hoe mahalala an'Andriamanitra zany fa tsy hoe zavatra tsisy dika eny akory eo fiainana. Ary indrindra dia omeko anareo fa misy fandraisany akaiky be ny fahalalana sy ny fakatoavana. Misy fifandraisany akaiky be io fa tsy azo sarahana io dia hitantsika eo ny fandehany rehefa avy eo. Lasaritsika ohatr'izao no hitondrantsika ny fampianarana zaraintsika anankidimy izy kelikely
dia miampahany ihany moa zany sy lalovantsika fotsiny le izy fa any anaty boky nareo mahita anazy dia tsy tsara koa very zareo mba manana boky malagasy soratany malagasy ho an'ny malagasy a dia ndao mba anjivana mba misy kely anankiray ohatra zany ao anaty biblioteka anao hoe tia mbo misy boky malagasy soratany gasy a ary boky kristianina tsy tena betsaka izany ohatrao no hitondrantsika azy voalohany any jerentsika aloha le atao hoe mahalala inona ny dikany hoe mahalala satria raha tsy haitsika ny dikany hoe mahalala io a dia eo le tsy tiatsika le izy tsisy ilantsika n'izany fahalalana zany mampieboebo zany ozy izy tsika inona ny dikany hoe mahalala rehefa itsika ny dikany mahalala dia aveo tsika hiditra amin'izay hoe inona raha ny dikan'izany hoe mahalala an'Andriamanitra zany satria ny tanjona zany dia hoe nivokatry ny mahalala an'Andriamanitra dia inona aloha le mahalala an'Andriamanitra alohan'ny amohanao hoe inona le vokatry le izy a dia fahatelo a dia hijerentsika zay raha ny tao anatiko manokana sy ny faniriako manokana dia tokony hoe tany amin'ny 300 pejy tany ty boky ty fa rehefa niresaka tamin'ny 3M publishing dia zareo no niteny hoe zarao maromaro le izy satria voalohany a lafo be zany hoe raha atao fois 3 izy zany dia any amin'ny 75 000 ariary any ty arizy 25 tsy mividy ianao 75 any izy raha izay fa faharoa raha ngeza be koa io dia vao mijery an'io ny olona hoe ngeza be io dia tsy mamaky an'io ny olona tsy vakiny olona satria gasy tsy ty mamaky boky zao na amin'ny Facebook ara vao lavalava kely fotsiny ny publication anao tonga dia scrollen'ny olona le izy a dia aza atao ngeza be zay zany dia ny fitomboanyity zany raha ny tena izy dia zao ny tena tokony ho titranyity hoe nivokatry ny tsy mahalala an'Andriamanitra zay ny tena tokony titranyity boky ty hoe rehefa tsy mahalala an'Andriamanitra ianao dia inona ny mahazo anao dia zay no jerentsika ato zany a nivokatry ny tsy mahalala an'Andriamanitra fa misy ihany ao ny bokany a satria ny zavatra rehetra lazainy eto a dia ho hitanao anaty boky daholo dia ny faefatra zay tsika vao hijery hoe inona indray raha ny vokatry ny fahalalana an'Andriamanitra vokatry ny tsy fahalalana aloha dia vokatry ny mahalala an'Andriamanitra dia farany a raha riva any amin'ny raha toandro any amin'ny 1:12 any a zay tsika vao hijery hoe ahoana raha ny fomba halalana an'Andriamanitra ahoana ny atao raha tia halala an'Andriamanitra isika reo fizarana dimy reo zany no ifampiresahantsika androany